Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Fa na dia ory sy malahelo aza aho, ny tompo no mihevitra mpamonjy sy mpanafaka ianao aza ela Andriamanitro. Amen. Ivavaka isika. Ampifaliana sy ampanajana ary ampanetrena tanteraka tokoa tompo malala no andreanay ny fomampananay eo ambany fahasoavanao, mba hiarahabanao, idera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao satria no ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay dia menao tombonandro vaovao indray izay ivelomanay, hiatrehanay ny voninahitra ao ary koa ahafahanay mivavaka aminao ary andre ny afatrao mba hampianatra anay, anintsy lalana anay amin'izay rehetra tokony alehanay araka ny sitraponao. Maniry ihany koa izay Jesosy malala, mba meteza nasanay sy hanadio anay amin'ilay rahasoanao, mba hanadio anay tanteraka hanafaka anay amin'ny karazana fahalotona rehetra, mba homendrika iombom-bavaka miaraka aminao eto izay ankehitriny. Dia mba velao koa ny fanahy masinao Jesosy malala, hitoetra malalaka ao anatinay, hanokatra ny masom-panahinay, hanampy anay handray sy hitahiry tsara ny teninao amponay, ary koa ampiarinay amin'ny fiainanay ary ampaherezinay ny manodidina anay rehetra. Dia mitenena tompo malala araka ny fombanao, fa efa vonona izay hiaino sy hankatoy ny didinao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy malala, mangatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampitiavana mandrakariva ry havana no hiarabanantsika amin'ny anaran'ny Tompo, ary ampifaliana ihany koa no hanonana ho anisam-batan'olona ny fahasoavana no mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampirahirezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko 4, ny 9:4 ka hatramin'ny 4:10. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Ary tonga tany Kana ny Galilea indray Jesosy, dia tany amin'ilay nampodiana ny rano divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaum. Ary rehefa Jesosy efa tonga ao Galilea avy tany Jodia dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hanasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, Tompoko, midina re dia mbola tsy maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, handeha mody dia velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny tenin'izay nolazainy Jesosy taminy ka dia lasa nody, ary noho nidiny izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany, dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora 7 no nialany tazo taminy. Mba fantatriny rainy fa tamizay indrindra ny ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, dia nino izy sy ny mba miankonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy ho nisy tonga tany Galilea avy tany Jodia. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana ho angalantsika fampaherezana amin'ny maraina ity. Noho ny fitiavana sy ny fandeferana ary ny fanetretena be dehibe tao anatin'i Jesosy ry havana dia na dia fantany tokoa azany hoe tsy misy mpaminany manan-daza eo amin'ny taniny izany, dia mbola nandehanaka ny Galilea ihany izy mba hitory famonjena ho an'ny olona rehetra tao. Voalaza eto tokoa fa nisy lehilahy tandapa iray izay nanana zanakalahy narary mafy any Kapernaum no nanenjika an'i Jesosy Kristy tao Galilea satria nangetaheta mafy izy mba hiona sy antso an'i Jesosy Kristy mba ho any amin'ny zanany hamonjy sy hanasitrana azy izay efa eo am-bavahoana ny fahafatesana. Mety efa lany aiky sy efa lany vola be tamin'ny fitsaboana maro isan-karazany angamba ity tandapa ity, ka tsy nahita fanasitranana akory fa vao mainka aza miomby ny aretina. Ary izay no nanapahany hevitra andeha hanantona an'i Jesosy satria Jesosy irery ihany ho izy no vahaolana nasitrana ny zanako. Ny zavatra hiteto ry havana dia rehefa tena nangetaheta mafy ilay lehilahy tandapa hanantona an'i Jesosy Kristy, dia tsy mba nitaredretra izany izy, na koa nangatakandro, na hoe hitady olona tao namana mba hiara-makivaky ny lalana aminy satria mifanalavitra ihany mantsy Kapernaum sy Galilea. Fa tonga izy dia nanapa-kevitra hanantona an'i Jesosy izay ninony fa
ho vahaolana tokana sady mahomby anasitrana n'ilay zanany efa eo ambavahoana ny fahafatesana. Moa tsy mitovy amin'izany koa va ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona. Hitantsika izany ao amin'ny marika 5:5-20. Efa nandany ny fifananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody maro, kanefa dia tsy nahita fahasitranana fa vao mainka aza ny hanarary kokoa. Fa raha vao nareny an' Jesosy kosa izy dia tsy nisy zavatra nahasaka anazy mihitsy na inona na inona, fa lasa izy nandeha namaky ny vahoaka marobe mba hanendry ny lamban'i Jesosy Kristy. Ny teny eto hoe namaky dia fantatra tsara riavana fa tsy midika hoe lalana malalaka akory no diavin'ilay vehivavy marary, fa tena mifanety dia mifanety tanteraka tokoa satria be dia be ny olona maniry aona amin'i Jesosy mba hitady famonjena sy fanasitranana. Noho izany riavana dia tsy mora mihitsy akory izany manantona an' Jesosy izany, fa tsy maintsy manana etaeta ianao, tsy maintsy manana finoana ary tsy maintsy manana finiavana be dia be ihany koa vao ho tonga eo ivohin'i Jesosy izay maniry eo anaminy. Ity vehivavy marary nandritra ny 12 taona ity moa dia nanampinoana lehibe mihitsy izy tao anatiny ka niteny hoe izao izy na dia ny fitafian'i Jesosy fotsiny aza ny voatendrika dia ho sitrana. Hitan'i Jesosy izany finoana lehibe tao anatiny izany riavana dia notendren'i Jesosy ny loharanona retiny tao anatiny dia sitrana tanteraka ilay vehivavy. Isika koa riavana amin'ny maha-olombelona antsika dia tsy azontsika hitifirana mihitsy akory ny karazam-pahasarotana isan-karazany mety iseho amin'ny fiainantsika. Koa eo anatrehan'izany zavatsarotra izany handeha hitady vahaolana, handeha hitady vonjy sy fanafahana ny olona koa ve isika? Na koa handeha handany vola aman-karena any amin'ny zavatra maro isan-karazany tahaka ity lehilahy taondapa ity sy ilay vehivavy narary 12 taona? Mety hanoto azy ireo ihany koa isika riavana satria amin'ny maha-olombelona antsika dia maika isika ny ahitany azo valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Kanefa tsarovy riavana fa matoa nampandresiny nampandrenesiny tompo antsika ny zavatra iainany reto olona roa karazana ireto, dia satria tena tiany Jesosy tokoa isika ino sy ho resy lahatra tanteraka, fa tsy misy olona izany mihitsy afaka hamonjy sy hanasitrana izay rehetra marary eo amin'ny fiainantsika. Fa Jesosy Kristy irery ihany no manana ny vahaolana tsara sady sahaza ny olantsika tsirairay avy. Tsarovy riavana fa tena zava-dehibe eo anatrehan'i Jesosy Kristy ny mahitantsika midodododo mitady azy amin'ny finoany. Faly izy rehefa eo aminy mitondrantsika ny enta mavesatrintsika araka ny teninao Matio 2:19-20 manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho hanome anareo fitsaharana. Tena saro-piaro amintsika tokoa mantsy aniany tompo ka tsy tia nomena ny hafa mihitsy ny voninahiny. Ny toetra tiany tompo ananantsika ihany koa riavana eto raha sendra mandalo zavatsarotra isika dia tsy miandry olona izany na maniraka olona ihany koa ka hiteny hoe mba eto ambavaka izahay, mivavah ho anay sy ny sisa, fa ny tenantsika mihitsy no mandeha mihazakazaka mitady an'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka, fibebahana, fifonana, firesahana mivantana amin'i Jesosy mihitsy, izany hoe vorahana eo anatrehany avokoa izay rehetra mahavesatra ny fontsika rehetra. Be dia be ny isika riavana amin'ny tsy mahavita mivavaka sy mangataka famonjenana amin'Andriamanitra intsony rehefa tena tojo olana, ka dia manantena ireo mpanompon'Andriamanitra fotsiny isika hivavaka ho atsika. Ny tena zavatra tsara nefa dia miara-mivavaka amin'ilay mpanompon'Andriamanitra isika araka ny teny ao amin'ny Galatiana 5:9-20 manao hoe mifampitondra izay mavesatra. Eo amin'ny 7:7 amin'ity Jaona 4 ity dia mitaraina mafy dia mafy tokoa amin'i Jesosy Kristy ilay tandapa manao hoe tompoko, midina re dia mbola tsy maty ny zanako. Ny finoana ity tandapa ity mantsy riavana dia tsy maintsy mandray an-tanana n'ilay zaza mihitsy Jesosy vao ho sitrana izy. Marina tokoa fa ny finoan'ny olona amin'ny fanatonana an'i Jesosy no azahoana izay zavatra angatahana, ary izany tsy natao ho an'ity lehilahy tandapa ity ihany fa ho antsika rehetra mihitsy koa. Kanizany izy isika mila vonjy, mila fanafahana, mila fanasitranana amin'ny lafiny maro, dia mila foana isika manantona mpinonan Jesosy Kristy riavana amin'ny alalan'ny vavaka, fibebahana, fifonana amin'izay ratsy rehetra vitantsika, ary dia ho tanterahany tompo amintsika tokoa ny teniny ao amin'ny Exodosy 4:20 manao hoe
eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako no anatonako anao sy haiko anao. Izany hoe tena te-hiteny amintsika mihitsy ny tompo ry havana fa naiza no iantsontsika ny anarany. Eny fa na dia any am-pandehanana eny aza dia afaka miaona sy miresaka amin'ny Jesosy isika ary dia iaino sy hanamaly antsika ihany koa izy. Ny tena marina izany dia tokony hanana fotoana foana re isika iresahana manokana amin'ny Jesosy hitondrantsika eo amin'izay zavatra sarotra tsy voavahantsika. Na izany aza nefa dia hitako fa tena diso hevitra tanteraka ilay lehilahy tandapa satria noho ny fahampiretany hasitrana an'ilay zanany efa ambavahoana ny fahafatesana dia vitany mihitsy anie noho ny baiko an'i Jesosy mba hidina any Kapernaona hijery ilay zanany mba ho sitrany. Raha ny marina izany dia tsy mba niandry ilay vahaolana avy amin'i Jesosy ilay tandapa fa noho ny fahamaizany dia izy ihany no nibaiko an'i Jesosy hoe andeha hanantona ilay zaza zanako marary Jesosy fa efa ho faty izy. Ny vahaolana avy amin'i Jesosy anefa ry havana eto dia hafa mihitsy. Sotra nefa tena mahomby tanteraka dia izao. Nirahan'i Jesosy izy hoe mandehana mody velona ny zanakao dia izay fotsiny ihany. Nankatoa ampinoana ny baiko an'i Jesosy ilay tandapa dia sitrana soamantsara ilay zanany teo ambavahoana ny fahafatesana. Tsy lavitra an'izany zavatra nataon'ity tandapa ity izany koa nefa ry havana zavatra ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Rehefa misy olana lehibe izay mahatery antsika izay dia toa isika indray no baiko an'i Jesosy amin'izay zavatra tokony ataony mba hamonjeny sy hanavahana antsika. Diso hevitra tanteraka nefa isika satria ninona fa hampiretantsika azo izay irintsika ry havana dia Jesosy irery ihany no manana vahaolana tsara sady mahomby omena antsika. Mety tsy mifanaraka amin'ny saintsika angamba no omeny kanefa tokony ekentsika foana ary akatoavintsika amin'ny finoana tanteraka izay valim-bavaka omeny antsika eo. Tsy misy miafina amin'ny tompo anie ry havana ny fiainantsika iray manontolo hoe hitany avokoa izay rehetra mampahory antsika fa ny zavatra iandrasany amintsika tsirairay avy dia izao. Isika manatona azy amin'ny mpinoana mangataka tsotra aminy hoe Jesosy malalo angataka aminao vaovao ny olana eo amin'ny tokantrano, vao ny olana eo amin'ny fahasalamako, ny olana eo amin'ny asa fivelomako, ny olana eo amin'ny ankohonako sy ny fianakaviako sy ny sisa. Izany fotsiny anie dia ampy amin'izay Jesosy atsika eo amin'ny lafiny rehetra fa tsy isika koa no baiko sy hanoro azy amin'izay heverintsika ho mety ataony mba hanafahany sy antsika sy hamahana ny olantsika. Aleo foana izy no hanome antsika izay vahaolana sahaza amin'ny olantsika tsirairay avy. Ary aoka koa isika samy hametraka ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ry havana hangataka ampinoana tanteraka izay vahaolana avy aminy satria izy rery no manana vahaolana maro sahaza ho an'ny olantsika tsirairay avy. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindra tompo malala satria ny teninao tokoa dia tsy tonga foana eo aminay izany fa manana ny antony foana ianao dia ny anitsy sy hanatsara ny fomba fiainanay rehetra tsirairay avy. Misaotra indrindra Jesosy malala tsy misahatra manintsy lalana anay ianao mba handehananay amin'ny lala marina araka ny sitraponao. Eto mantsy dia nabaribarinao taminay mihitsy tamin'ny alalan'ny fiainan'ilay tandapa sy ilay vehivavy narary 12 taona fa rehefa lany aiky amin'ny karazam-pitsaboana maro eto amin'izao tontolo izao izahay vao miazakazaka manampina anao Jesosy ary amin'izay fotoana izay vao mangetaeta fatratra izahay aona aminao tsy mijery intsony izay mety ho sakana fa ny tanjonay dia no tafahoana aminao mba azahoanay famonjena sy fanasitranana. Tsy tako nafeniny ao anatrehanao nefa Jesosy malala ny fomba fiainanay rehetra. Fantatrao fa rehefa tena dodina sy maika izahay azo famonjena avy aminao dia tratran'ilay fahadiso-kevitra tanteraka koa rehefa mivavaka sy mangataka famonjena avy aminao izahay dia toa mibaiko anao tsotra izao mihitsy no ataonay ao anaty vavaka. Izay indray anie Jesosy no manome vahaolana ho tanterahanao mba hamonjena anay Tsy fantatray fa tena diso hevitra tanteraka tokoa izay Jesosy malala. Adininay fa ny vahaolana avy aminao rery ihany no sahaza sy mahomby amin'ny famonjena sy fanasitranana anay. Zany rehetrarehetra zany Tompo malala no iankofanay eto ambany fahasoavanao mba hifonanay, hibaboanay eloka tanteraka eo anatrehanao amin'ny fahotana vitanay rehetra ka nampalahelo sy nalasaka ny ranomasonao. Amindraha fo Tompo dia mamelany elokay, dia metezana sanay sy hanadio anay amin'ny rasonao mba ho afaka avokoa ny petipeti-pahotana maloto anay dia mba ho afaka hitoetra ao anatin'ilay koa ny fanahy masinao
anazava ny foamam-pananay isan'andro anintsy lalana anay ary itaridalana anay amin'ny lala marina araka ny sitraponao. Da ho tanteraka avokoa ny didinao rehetra ary ianao koa anome vahaolana tsara sady sahaza ny olanay rehetra. Amen. Raiso ampinoana riavana ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Aza manahy na ninona na amin'inona taoka ny fivavahana sy ny fifonana ambany fisaorana no entsika manambara ny fangatahantsika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadana an'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fotsika sy ny hevitritsika ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ny dera sy ny haja ary ny voninahitra ambony indrindra Tompo dia atolotra eo anao amin'ny taona rehetra mandrakizay fa ny fiadanana sy ny fahasoavana ary ny famonjena kosa dia mba ataovy aminay volonao rehetra. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Haleluia.